eo amin'ny tontolon'ny fambolena dia azahoana tombony ny fampiasan'ny tantsaha ny teknika KPA atao amin'ny commune Andrainjato Atsinanana no santarana ity teknika vaovao ity ary olona anarivony maro no nanombohana ny tetikasa. Fanatsarana ny fomba fambolena amin'ny teknika KPA io no nosantarina tany amin'ny faritra Matsiatrambony ny farany herinandro lasa teo niaraka tamin'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana ny fambolena sy ny fiompiana Harson Randriarmanana tao amin'ny commune Andrainjato Atsinanana no nisantarana ity tetikasa isahana faritra telo ity. Raha eto amin'ity toerana ity dia fanatsarana ny teknika sy ny fodi-dravitrasa no tanterahana ary ampiasana olona miisa 704 ao anatin'ny 20 andro. Telo no fanazara hoentana. Voalohany aharitra ny KPA vita amin'ity teknika satria ny KPA tsika mahazatra dia manarano eny amin'olona mitalaka ary rehefa feno rano domona dia milalaka ambany dia iny firarahan-drano iny misy nofo tany foana miala amin'iny dia rehefa mandavantaona dia mekely ny tany volena dia fa eto antsika dia miverina ny rano ka iny rano iny dia tarivy ahazo alakan-drano efa mafisy. Matetika zany vary no atolona amin'ny KPA fa io zany dia afaka sady manao vary izy avy eo manao voly hafa satria ny antso sy ny fitarikevitra amenan'ireo coopérative izay miahy nyity toerana ity izy anazy moa ny tany dia aposiny zareo isafidy ny voly azahoany tombontsoa betsaka. Na eo azy izany dia tsy maintsy mila fandrindrana ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra raha ny nambaran'ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika. Antony indrindra amerenana indray ny vondrona hiatrika ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra na ny CDDR. Ny antony dia zao hitandreny na tsara azy satria taloha tamin'ny fisian'io CDDR io na groupe de travail pour le développement rural io moa dia sehatra anankiray karazana plateforme anankiray izy io izay isian'ny mpisehatra rehetra aty amin'ny tontolo ambanivohitra na ny mpamboly na ny mpiopy na ny manam-pahefana na ny tetikasa na ny ONG na ny élu miara-mivory sy miara-mikondò ao anatin'io plateforme io mba fandrindrana ny asa fampandrosoana atao aty amin'ny faritra. Dia amin'izao fotoana izao ny tsapa zany dia somary ohatrany samy mandeha samy mitady daholo ny tetikasa ary tsy mifandrindra mihitsy. Misy mahazo be misy tena tsy misy mihitsy tsy hoe fananina ilay izy fa noho tsy fananana an'izay information ikambanany rehetra zay dia zay ny hoe anisan'ny zava-dehibe zany ny famelomana ny CDDR io. Nanamarika kosa ny ministra Harson Randriarmanana fa azo tombony ireo tantsaha amin'ity fomba fambolena ity satria afaka mamboly mandavataona ireo tantsaha amin'ny alalan'ny famehezan-drano tsaratsara kokoa.